Miarabantsika tsara avandray tonga eto amin'ny fandraisana nofonena isika amin'ity latsinainy maraina ity misaotra an'Andriamanitra isika izay mbola manome antsika zava-tsoa hatrany dia ny fandraisana ny teniny ahafahantsika mijoro mandrakariva ny fahamarinana. Lanterantsika ny amin'ny mofonenan'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tena tsara indrindra dia saotranao manokana izay satria avy aminao ny aina izay ananana ankehitriny. Aoka ianao amelombelona amin'ny fomam-panahinay mba hananana ihany koa fifandraisana bebe kokoa sy ety dia ety aminao tiana indrindra raha ianao no hanomboka sady ny tontolo andro izay hananana ankehitriny. Tenena raha eo fa voninkenao anao zahay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha tamin'ny mofonenantsika androany dia manao hoe vahiny manan-kaja. Anaraina anao apokalipsy 7:20 manao hoe indro efa mitsangana eo am-baravara anao ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Izay rehetra manokatra ny fony ho an'i Jesosy dia handray vahiny tena manan-kaja tokoa ao anatiny. Jesosy ny modely tonga lafatra. Aoka isika hitady an'izay hanehoantsika ny endriny fa tsy hanao an'izay mahafinaritra sy tiantsika fotsiny. Tsara fanahy sy narala fomba izy ary be fangorahana sy tena be fitiavana. Momba toa azy ve isika amin'izany? Lafiny izany. Miezaka ve isika mba ho feno asa tsara tahaka ny hanitra ny fiainantsika? Moa ve isika ao anatin'ny tontolo andro izay ananantsika mikendry ny fahatsarana satria ilay feno ny hatsarana dia mitoetra ao anatintsika? Tsy ampy ny fiekempinoana fotsiny. Mihoatra lavitra noho izany no tena ilaina. Mila fahalalana marina sy fanandramana velona ireo foto-kevitry ny fahamarinana araka ny ahitana azy ao amin'i Jesosy isika. Tsy maintsy miasa ao anatintsika ilay fanahy masina manazava tsara an'ireo foto-kevitry ireo mba ho takatry ilay saintsika ka ahafantarantsika ny heriny sy ahatonga an'izany tena zava-misy marina. Ho hitantsika fa ny sakana, ireny fanoherany ireny ary ihany koa ny zavatsarotra izay hatrehantsika io dia mety ho tonga ho mety fitahiana sarobidy indrindra eo amin'ny fiainantsika fa tsy ozona tsy akory. Ny ady sarotra sy ny fitsapana mantsy ireny zavatra ireny dia tena mamolavola an'ireo toetra sarobidy indrindra. Kanefa tsy maintsy raisina tahaka ny lesona momba ny fiainana ampianarana eo amin'ny sekolin'i Kristy izany. Manome fanandramana vaovao atsika ny fakapanahy tsirairay izay resintsika sy ny fitsapana izay hatrehantsika amin'ny keri-po ary mampandroso antsika eo amin'ny famolavolana toetra tsara. Manjary mazava amintsika kokoa ny fomba fiasan'ny Satany sy ny fananantsika hery handresena azy noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ry rahalasy nampahavisany, ry zanaka, Jesosy ny fahazavany izao tontolo izao tombontsy ho anao ny mandeha eo amin'ny fahazavany fanatrehana sy ny mamolavola toetra sarobidy ihany koa dia fifaliana, fankasitrahana, faharo-po ary fitiavana. Dia toy izany no hanehoantsika ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary hitarafantsika ihany koa ilay fahazavana avy any an-danitra na dia eo anivon'ny azy na dia eo anivon'ny fanelingelenany eo amin'ny fiainana isan'andro azy na dia eo anivon'ny zavatra rehetra mety hoe lazana hoe makarary fo azy sy mahatoina dia aoka i Kristy no fanilo ny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika. Amen. Dia Tompon'Andriamanitra eo misaotra anao izay amin'izany tenao izany. Tiana mandrakariva ianao mba hanova ny fomba fijerinay ka na dia mandalo zavatsarotra izay dia raisinay hery sy fifaliana izany satria ampiasainao ny zavatra rehetra hoentina hanasoavana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Salama tu
Maria.